Fatsika moramora fikina dia toa angataka ny fanamasina iantsika androany teneny fanamasinao tena iainy ianao amin'izao fotoana izao ianao nitondra ny teny eto amin'ity toerany androany raha sinako ilay somary mivavaka mako mihitsy ianao somary miantso mako mihitsy ianao teneny ny fanamasina mahera aza vela irena andre ny teninao androany fa misy sainao miteny ianao fanamasina tao izay sitaka hoe to amin'ity toerany androany ilanao eto izay androany izany fanamasina mahitsy tena ilaina ny fiasanao eto tena ilaina ny famanginao tena ilaina lay ositra avy aminao ny fanamasina tao izay sitaka sotranao zay sotranao zay tomba sotranao zay fanamasina sitakanao zay androany amen asotehako an'Andriamanitra ataontsika makimafy mitehako anatin'izany afaka makateona moramora ianao amin'izao fotoana izao andeha tenin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity tenin'Andriamanitra hitondranao any amin'ny fisandratana izany tenin'Andriamanitra hitondranao amin'ny fiadanana izany loha hevitra tsika androany dia ny hoe ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'izao fanadiovana izao dia izy zavatra anankiroa lehibe eo amin'ny ara-pananao sy eo amin'ny ara-nofinao amen mifamendro zavatra anankiroa reo ny nofinao tsy afaka misaraka ny fananao kanefa ny fananao no ampavelomany ny nofinao amen rehefa fan'Andriamanitra ny fananao dia mandray fanafana ihany koa ny nofinao rehefa mandray famonjena ny fananao dia mandray fitahiana ny nofinao rehefa afaka amin'ny fahatorana rehetra ny fananao dia misy fiadanana eo amin'ny fiainanao ara-nofo izany rehetra zany dia ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity androany ity mety zavatra maro ny seho teo amin'ny fiainanao talohany nahatongavanao teto nandritran'izay fanadiovana izay izy fa za milaza aminao fa ifanafan'Andriamanitra izany izy androany tena tsapanao mihitsy hoe ay nandritran'izay fito andray dia niasa teo amin'ny fiainanao tokoa Andriamanitra mbola eto ianao dia tsy matsapa anefa androany ho tsapanao zany izy anefa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ho tsapanao zany ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ho raisinao ihany koa izany amen
jery tenin'Andriamanitsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahadimy jerevantsika. Mpanjaka faharoa toko fahadimy manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Raisy ny baibolinao dia jerevo ny tenin'Andriamanitra. Ao ny mpanjaka faharoa toko fahadimy manomboka amin'ny andininy voalohany izy. Raha hitanao zany dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny olo hevitra ambony dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nina nasitranana namana sy ny nampijaliana ny giaza noho ny ratsy nataony. Andininy voalohany. Ary namana komandiny miaramila ny mpanjakany Siria dia olona lehibe teo amin'ny atrehan'ny tompony. Sady manakaja satria izy no namonjeny Jehova Siriana ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Tizatsika anjy. Ary ny Siriana nivoaka nanao antokony ka nitondra zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Ary nanompo mivadiny namana io. Aroy tamin'ny tompovaviny. Engany ka mba hoany amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia sitrana azy amin'ny abokana izy. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany no lazan'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tamin'ny Israely. Dia hoy ny mpanjaka ny Siria andeha ary mandeha fa ampitondraiky taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely. Ampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely aho dia lasa izy sady nitondra taleta volafotsy 10 sy volamena 9 sekely ary akanjo imponiova teny antanany. Ary nitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely izy nanao hoe ary raha tonga aty aminao ity taratasy ity dia aoka ho fantatrao fa efa nampandefa any namana mpanompoka aho akaty aminao koa sitrano amin'ny abokana izy. Ano nefa novakiny ny mpanjaka ny taratasy dia nandritra ny fitafiny izy ka nanao hoe Andriamanitra vao ka faty na velona no andrahan'ilay iny aty amiko mba hasitrana olona amin'ny abokany. Koa masina ianareo fataro sy izao fa mila ady amiko mihitsy izy. Ary efa reny Elisa lelan'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiny ny mpanjakan'ny Israely dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana no nandritra ny fitafinao ianao. Aoka izy akaty amiko dia ho fatany fa misy mpaminany tokoa eto amin'ny Israely. Ary dia nandeha namana nitondra ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo amin'ny varavaran'ny tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe mandro impito ao Jordana dia ahody aminao indray ny nofinao ka dio ianao. Fa tezitsy namana ka lasa ka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka akaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehova Andriamaniny sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra va abana sy faripara any Damaskosy tsy mahazo mandro ao amin'ireo ranonireo va ao ka adio dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Dia nanatina ny mpanompoka ny teny taminy hoe rikaiko na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho ataonao moa tsy mba nataonao izy va izany. Koa maika va ho izy aminao mandro dia adio ianao. Dia nidina izy ka nisitrika tao impito araka amin'ny teny lelan'Andriamanitra ary nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Asitehaka ao an'Andriamanitra. Toizatsika ihany. Ary nivenanakao amin'ny lelan'Andriamanitra izy mba n'izay rehetra nanaraka azy dia tonga tao izy nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ao amin'ny Israely ihany. Koa masina ianao raiso nisaotra atery ny mpanomponao. Fa hoy izy raha velona koa Jehova izay hitsanganako eto eo anatrehany tsy andray nihintsy aho ary nanery azy andray izy fa tsy nety Elisa. Raha aroy namana masina ianao
moa tsy omenao tany zaka ny ampondra-rova ao mpanomponao, fa ny mpanomponao tsy mba anatra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho amin'Andriamanikafa fa ho an'i Jehova ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'i Jehova ny heloky ny mpanomponao. Raha mitomboko mitondra ao an-trano rimona iankohaka ary ny mitenena amin'ny tanako ka mba miankofa eo an-tranony rimona ao, raha miankohaka ao Jehova ne amela ny heloko ny mpanomponao ary amin'izany zavatra izany. Ary hoy izy tamin'ny mandehana somatsara dia niala taminy izy ka lasa lavitra. Amen. Asiotehaka mafan'Andriamanitra. Haleluya. Ete misy tantara anankiray izy. Misy olona anankiray tena malaza tany Siriana na manana anarany. Izy io dia lehilahy tena mahery ary tena piady. Ny Baiboly dia milaza fa nampiasain'Andriamanitra izy amondry ny Siriana tamin'ny fahavalony rehetra mihitsy. Piady mahery izy ary mpitarintafika ihany koa. Ary manana toerana ambony izy teo amin'ny fanjakan'ny Siriana. Fa hoy ny Baiboly nefa boka izy. Na dia manana ny lazany sy ny tandrany sy ny heny ary ty lehilahy ty izy, na dia piady mahery ary izy, fa ny anarany dia mbola boka ihany. Zao ny zavatra misy. Rehefa nanao antokony ny Siriana dia nafika an'i Israely, dia nakababo tamin'ny zanak'Israely izy, dia zazavavy kely anankiray izy, dia natao andevo nanompo ny vadiny namana. Ary io zazavavy kely io dia zao nahita ny zavatra rehetra nisy tao amin'ny tokantrano namana sy ny vadiny, ary hitan'ity zazavavy ity fa boka ny tompony dia namana zany. Rehefa hitany dia niteny tamin'ny tompony vaviny izy hoe engany eo izy ka mba ho an'ny Israely ny tompoko fa misy mpaminany any afaka hanasitrana azy. Resaka tamin'ny vadiny izy hoe ilay zazavavy izay azontsika tany amin'ny tany Israely mipetraka ato anatin'ny tokantrano dia milaza fa tokony ho any amin'ny tanin'ny Israely ianao any Samaria fa misy mpaminany any afaka hanasitrana anao. Dia inamana indray nakany an'ny mpanjaka dia niresaka hoe tahaka an'izany ihany koa hoe ilay zazavavy avy tany amin'ny tanin'ny Israely dia nilaza fa misy mpaminany any amin'ny tanin'ny Israely afaka nafaka amin'ny abokana, fa inona ny atao? Nanoratra taratasy ny mpanjaka, mandany ianao makany amin'ny mpanjaka ny Israely, fa omeko taratasy ianao dia omeo mpanjaka ny Israely, omena volafotsy ianao, omena volamena 7,000 sekely ianao, dia akanjo 10,000 hoeto any amin'ny mpanjaka ny Israely. Rehefa tonga tany amin'ny mpanjaka ny Israely namana niaraka amin'ny miaramila mpanompo niaraka taminy, dia zao ny zavatra misy. Rehefa novakina ny taratasy dia nirako aty aminao inamana, anampitodraiko an'ity taratasy ity, ka raha mamaky an'ity taratasy ity ianao dia aoka ho fantatrao fa mila samina ho afaka amin'ny abokana izy. Maninona hony? Mila ho sitramina amin'ny abokana inamana. Haleluya. Ny mpanjaka mampanjaka anazy dia nietetry izay filanam-bany amiko mihitsy ity. Nandritra ny fitafiana izy, fa izy tsy nietrehitra hoe ny Andriamanitra ny Israely izay ivava amin'ny Israely no hanasitrana ny namana, fa tsy ilay mpanjaka. Nandritra ny fitafiana izy ka niantry ny mpanompony hoe every zao tia ny mpanjaka ny Siriana atao zao, fa mila vany mihitsy izy, ahoana no afahako amonina afaty olona anankiray na hanasitrana anazy amin'ny abokany. Fa rehefa ren'ny Elisa mpaminany zany dia niteny izy, nahoana ianao no mandritra ny fitafianao? Lasa izy nandeha niaraka amin'ny mpanompony tonga teo tokotanin'ny Elisa, fa tsy mbola nivoaka mihitsy Elisa, fa mbola olona ihany koa ny rahany. Teneno inamana, ndana makany amin'io Jordana dia mandro impito ao amin'io Jordana ianao. Haleluya. Takanao efa ny 7 andro teto amin'ity toerana androany. Izy zavatra tsy takatry ny sainao ataon'Andriamanitra androany. Izy zavatra mahagaga ho raisinao avy amin'Andriamanitra androany.
noho ny tsy finoana mana atao anatin'izany dia niavinavinam-po izy ary namaly tamin'ny tenina izy fa nga tsy misy rano any amin'ny tany Siriana fa misy reny rano tsara mihoatra ny Jordana ny Damaskosy tokony andro ao dia mba adio fa tsy naka tintsony ary tezitra izy tao anatin'izany fa nieritreretiny dia zao ilay mpaminan'Andriamanitra mihitsy dia Elisa nieritreretiny nivoaka eo anatreny ametra tanana azy eo ambony ny abokana misy amin'ny fiainany amin'ny vatantenany tezitra izy fa so ihany fa nisy mpanompony niaraka taminy sady natoky nananatra azy ve orikakyo raha zavatra mihoatra lavitra amin'izany ary ve no ataony ny mpaminana no ataonao movatsy no ataonao maika fa ve ndana maro dia adio ianao zavatra kely zany asotehako an'Andriamanitra rehefa mpanompo no teny nampenen'Andriamanitra nanaiky izy nidina tao amin'io Jordana nisitrika indray mandeha zay ilay andro voalohany nidina fandroa zay ilay andro faharoa nidina fantelo fa mbola tsy sitrana ihany izy fa misy zavatra miovany anatiny ihany izy amen amen maro amintsika dia efa misy voninatr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izy tamin'ny andro voalohany dia efa nisy fitahina tonga teo amin'ny fiainanao tamin'ny andro faharoa dia efa nisy famonjena tonga teo amin'ny fiainanao tamin'ny andro fahatelo dia efa nisy voninatr'Andriamanitra tonga teo amin'ny fiainanao ary ianao tokony hisy eo amin'izay ianao satria lehibe ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao fa tsy maintsy ho afana tanteraka ianao io tsy maintsy hovana ny fatorana rehetra tsy maintsy ho avana ny abokana rehetra eo amin'ny fiainanao tsy ianao no hanafaka anao fa Andriamanitra no hanafaka anao amen nidina fanteny izy efa nisy zavatra miova fa ny abokana mbola teo ihany fa tsy maintsy nipito nidina isy fandimy nidina isy faneniny fa le nisetrika fampidininy izy somary gaga ihany izy fa fanenina fa to mbola tsisy fery niala mihitsy somary nisalasala mihitsy izy tamin'ny andro fafito nidina moramora izy verina ve izy tahaka ny zazakely nitra teo tao anaty rano tao izy dia efa nibitabitaka mihitsy tao niovany tenako jereny tsara mihitsy niodiny safony tarehany tsapainy vatany name voninahitra an'Andriamanitra andela zany name voninahitra an'Andriamanitra andela zany ary nisy an'Andriamanitra nidina tao anaty rano tao halleluja halleluja hiaso aminao Andriamanitra androany mihoatra lavitra ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamina mana no ataon'Andriamanitra aminao androany ny abokana rehetra tany amin'ny tonga tanao any esoan'Andriamanitra amin'ny tiany fafity izany ny olana rehetra ny tonga tanao any ovan'Andriamanitra amin'ny tiany fafity izany androany halleluja halleluja ianao eto ny vavaka fa Andriamanitra efa miasa any amin'ny orinasa esanao any za milaza aminao fa zavatra lehibe no ataon'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra tsiraray mihitsy ny fiainanao androany ho afahana ny olana rehetra any amin'ny tokantrano ho afahana ny olanao amin'ny vady aman-janaka ho afahana ny olanao amin'ny asa ho afahana ny olana rehetra mihitsy na niady na nisakatsakana ireo zavatra tsy nampahomianao ohatra amin'izay hoesoan'Andriamanitra amin'ny tian'androany ity izany halleluja so izany ianao fanahitra tamin'ny tian'androany ity fa raha mbola hatra tamin'ny farany ianao tsy maintsy manay famonjena avy amin'Andriamanitra ny famonjena tsy avelan'Andriamanitra ho tara zany amen maro amin'ny olona tonga eto korotana ny tokantrano vehivavy miteraka 4-5 fariny vadiny fa za milaza aminao fa tao anatin'izao fetin'ny fanadiovana zao dia efa niasa taminao Andriamanitra tsy tokony ala eny intsony ianao satria Andriamanitra efa nitsinjo anao satria Andriamanitra efa nijery anao tao anatin'izao fanadiovana zao ary androany dia ho afaka zany vehivavy zany androany dia ho vonjeny zany vehivavy zany niasany amin'ny tokantranonao izy hiasany amin'ny vady aman-janaka ao Andriamanitra zany mahatonga antsika hoe herinandro mihitsy manao fety ny fanadiovana eto amin'ny toerana ity ahafahan'Andriamanitra manafaka anao tanteraka mihitsy asotehako an'Andriamanitra
misy olona tonga hita amin'ny toerantisy niala tany amin'ny toerana misy anazy izy somary misy olana teo amin'ny fiainany raha mandeha ihany ianao manao an'izao fety ny fanadiovana zao izy ny vadiny dia mijanona ny fahaza-miverina intsony hitateraka aminao zany le ten'Andriamanitra ao amin'ny salama hoe raha mandao anao ny rainao sy ny rainao dia ho raisin'ny Jehovah ianao za kosa milaza hoe atao anatin'ny tranon'i Jehovah ianao fahaza-matahotra ianao Jehovah manana hevitra hiverana anao dia hevitra hitondranao amin'ny fiadanana fa tsy lozy hevitra tsy manala baraka ny mpanompony fa hitondra fisandrahatra ho an'ny mpanompony izay tonga eto amin'ity toerana zany halleluja halleluja tsy misy olona ho afa-baraka zany eto na dia ray azy na dia mandalo fanilokilianary ianao ho asana t'Andriamanitra ianao na dia mandalo fanenjianary ianao ho ataon'Andriamanitra ho lasa lavitra ianao amen amen so ihany ianao fanenjehan'ny olona mba hahafahanao miazakazaka so ihany ianao fanakalain'ny olona mba hahafahanao mifikitra amin'Andriamanitra so ihany fa maro ny tsy tianao nefa tian'Andriamanitra ianao halleluja ina manaboka raha fa firenena tian'Andriamanitra fa maika avafa ianao ny tsy ho tian'Andriamanitra za milaza aminao hoe tian'Andriamanitra ianao niaboka narehetra eo amin'ny fiainanao efa nofonan'Andriamanitra tamin'ny fahakanjantsy halleluja halleluja raha boka nitrosy ianao nandritra ny taona maro fa manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy tonoko ny fanafana ho tonga aminao androany tsy ahitanao bokana intsony eo amin'ny fiainanao fa fitahina manany ampitonen'Andriamanitra anao anokatra fitahina avy aminao Jehovah androany dia fitahina avy amin'ny tany fitahina avy any amin'ny lanitra ambony fitahina avy eny amin'ny abakabaka eny fitahina avy any amin'ny ranomasina any omen'Andriamanitra anao zany androany ary ny jentilisa ho didin'Andriamanitra mihitsy amin'ity androany ity amoaka fitahina manao manokana izy halleluja afaka hiasa Andriamanitra na dia tsy amin'ny eritseretinao akory azy fa na dia ny olona mankahalanao azy afaka didin'Andriamanitra izy androany hitanao manokana mihitsy amen asotiaka mao fan'Andriamanitra za nge tamin'ny andro Mordekay ilay olona tena mankahala mihitsy no ampiasain'Andriamanitra anandratana anao ka raha misy olona tena mankahala anao tsy asianao ratsy izy fa io ampiasain'Andriamanitra anandratana anao izy manaratsy anao fa ianao mikarakara anazy izy mankahala anao fa ianao mity azy halleluja halleluja jereo tsara mihitsy nataon'ity zazavavy Israelianina itisy rehefa nalaina ho babo izy tany an-tamin'ny Israely napetraka hikarakara boka fady amin'ny Israely zany hikasika boky zany fa valo no nakanazy dia natao mpanompo izy mova nanao ratsy tamin'ny namana izy mova nanao ratsy tany vadiny namana izy soany nataony mandra-pialantao dia nanao soany namana izy asotehako an'Andriamanitra ka raha misy manakahala anao sy maratsy anao dia tsy sofoana izy amen raha misy manendrika anao dia tsy sofoana izy raha misy manilikilika anao dia tsy sofoana izy naboka ry izy karakarao fa tsy manino zany na malota ry izy karakarao fa tsy manino zany somary finikely mihitsy izy hoe tiky anao rahalahy tiky anao rahavavy a dia io namana io akaikinao io mba karakarao io fa io ny tena namana tianao io ny any avelany any tsy tianao dolo fa io ny tena tianao io dia mba hitsikitsikio izy dia mba teneny hoe tiky anao rahalahy hoe tiky anao rahavavy raha tsy mahay mikarakara anao raha tsy hainao mikarakara azy hoe tambavaka izy halleluja halleluja nafinaritra any teo tsain'ity vehivavy kely ty fa tena olo marina ary olona tena avy amin'Andriamanitra na dia andevo ary izy nasehony fa olo marina izy fa andevo teneny namanao na dia andevo ary izy hoe nasehony olo marina matahotra an'Andriamanitra izy dia tokony anao mihoatra lavitra nyity vehivavy kely ty anao mamokandro azy
na dia azo baba ary ianao dia misy ho eo anaten'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Halleloja. Fa tsy rehefa mandalo ato ianao dia tsy mandeha amin'ny fahamarinana intsony. Na hoe rehefa mandalo faniliklihana ianao dia tsy mandeha amin'ny fahamarinana intsony. Fa vao mainka mijoro ianao ary miroso lalina ianao. Tsy nisy fiangonana tany tamin'ny Siriana tany ivavahany io vehivavy io. Ary izy dia naloto isan'andro satria boka ny karakarainy. Fa inona nataony? Mbola niteny any izy hoe mba mandana makany amin'ny tany Israely fa ho sitranon'Andriamanitra ianao raha tonga any ianao. Halleluja. Halleluja. Asotehako an'Andriamanitra. Ianao dia ho afahan'Andriamanitra. Ianao dia ho vahan'Andriamanitra amin'ny olana rehetra. Ary za kosa milaza aminao hoe ny olanao rehetra amin'izao fotoana zao dia efa voavahan'Andriamanitra avokoa. Ny avokana rehetra eo amin'ny fiainanao efa niala avokoa. Na amin'ny asanao zany, na amin'ny tokantramonao zany, na any amin'ny fiarahamonina misy anao zany, na olana manokana amin'ny tenanao zany, na ny aretinao anatinao zany. Eny fa na dia niala elo any anaty lalo nofonao azy efa noesorin'Andriamanitra izany. Satria namela heloko anao Andriamanitra tsisy asakana ny tana ny asa eo aminao manokana. Amen. Sady rehetra efa tanteraka aminao. Fa misy zavatra takin'Andriamanitra amina kosa sady amara-paranako amin'ny tenin'Andriamanitra mba manaovana taonty vehivavy kely ity izy. Mijoro na dia andevon'olona ary. Fa za kosa milazanao tsy azony izany izany dia vozona izany intsony ianao. Tsy azony dia volo melohana izany. Tsy azony dia volo fatorana izany. Ary Satana ary amerina ny zavatra ao izay efa nalainy taminao nandritra amin'ny taona maro. Satria Andriamanitra miasa ary anisy teny mafy an'ny Satana izy mba tsy hikidika anao intsony. Amen. Fa izao mba manova soa ianao na dia amin'ny fahavalonao ary. Jerevo tsara mihitsy ny nataony Elisy. Rehefa nirahana ny miaramila andeha hisambotra azy dia tonga teo amin'ny toerana misy azy dia najambena amin'ny masony ny oetony tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Dia rehefa teo dia nangataka indray izy hoe ampahirato amin'ny masony reto favalo reto. Rehefa nahiratra amin'ny masony gaga izy fatapovoan'ny Israely. Jerena va tonga dia Israelianina daholo ny teo ary izy rehetrarehetra voadidina. Hoy izy mpanjaka hoe rikaiko ho asiko vary eo. Tsy nanaiky Elisy omeo hohanina ny fahavalonao. Fahavalo efa natotr'Andriamanitra eo an-tananao reo. Noho izany omeo sakafo izy. Atao voko tsara mihitsy dia nanao fanasana ny mpanjaka nomena ny fahavalo. Natao voko tsara dia nalefa nody. Ianao koa manaova toy izany. Fa masony ara-panahinao zany. Halleluja. Halleluja. Nanomboka tamin'izay dia nisy fitsarana teo amin'ny tany Israely fa tsy nanafika ny Israely intsony ny Siriana nanomboka tamin'izany. Fa natahotra mafy ny tanan'Andriamanitra momba azy. Amen. Ny alalana famombanao ny tanan'Andriamanitra dia mavita zavatra mihoatra an'izany ianao. Mavita manao soa ny fahavalonao ianao. Mavita mitolo filazantsara ny mpankalanao. Fa tsy rehefa manaratsy anao ny olona dia tsy torinao amin'ny famonjena. Fa raha jerenao fotsiny izy dia very. Fa raha tsy nihetsika ty vehivavy ty boka mandrakizay namana. Fa nihetsika izy niova fo namana tsy nanompo Andriamanitra fa tsy afa-tsy Jehovah Andriamanitra ny Israely irery anjy. Halleluja. 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 Ny fahavalonao raha tena hijoro ianao manomboka androany dia ho ataon'Andriamanitra tonga hiaraka hivavaka aminao. Ataon'Andriamanitra hiaraka hiakohaka aminao. Ataon'Andriamanitra hiaraka hifampitantana aminao mihitsy. Ataon'Andriamanitra hiaraka hideran'Andriamanitra hiaraka aminao. Rehefa tonga ny andro firavavony dia ny olona nakalanao mihitsy miara-mideran'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Makany Jerosalema mideran'Andriamanitra, mitondra fanaritra amin'ny hideran'Andriamanitra, miaraka amin'ny ankonan'ny fahavalonao rehetra mihitsy. Misy eo anaty an'Andriamanitra izy manao fanaritra ho amin'ny Jehovah Andriamanitra.
Halleluja. Manan'Andriamanitra mahery na aza refesina ny fiasan'Andriamanitra. Fa ianao manomboka androany mila miova satria olona efa nodiovon'Andriamanitra ianao. Tsy nodiovina fotsiny fa efa nohamasinina mihitsy. Ary tsy nohamasinina fotsiny fa nasina teo mpanaraka an'Andriamanitra. Mena ny fanahy dia ilay fanahy tao anatin'i Jesosy no atao anatinao. Ary ianao tsy atao hoe mpanompo intsony fa sakaiza efa nananao zany ankehitriny. Afaka manitaka ny menarana sy mainko hainao. Afaka mandroaka ny asa amin'ny devo rehetra ianao. Afaka mametra tananao amin'ny marary ianao dia ho sitrana irentsy. Tsy ho any amin'ny Sirianina, tsy ho any amin'ny Samarintsony na manaboka fa ianao tadiaviny hametra tanana azy. Halleluja. Misy namana be dia be any amin'ny fiarahamonina misy anao any fa ianao no endrasandren'olona reny hivavaka ho azy. Ianao no anatonandren'olona reny hamonjy azy ka manomboka androany mitsoroy ianao any miseho ianao. Halleluja. Halleluja. Izao herinao zao tsy azo avela petrapetraka ao fotsiny. Izao herinao zao tsy azo avela hoentinao matory fotsiny fa hoentina nimpona an'Andriamanitra. Karaha mandalo ady ianao dia ataovy ny asan'Andriamanitra. Raha misy tafiky satana dia mba mamaly ihany koa ianao mitory filazantsara. Mamafy olana izy, mamafy alahelo izy dia mitory fanafana ho an'ny hafa ianao. Dia mifamaly eo ilay ady, hita eo izay mahery. Izy sady tsy manan-keriny tsy manam-pahefana fa ianao sady manan-keriny manam-pahefana. Zay ataonao dia arahan'Andriamanitra, zay tenenao dia iken'Andriamanitra, ary zay tenenao dia ikeny devoly ihany koa. Tenenao na hoe zay lasina mandeha dia mandeha izy. Titinao izy tsy mikasika anao intsony dia tsy mikasika anao izy. Asotehaka ao n'Andriamanitra. Asinato ny tananao a. Misaotra an'Andriamanitra geny amin'izany tenin'Andriamanitra zany a. Dia mivavaha ianao androany eto Jehova Tompo. Misaotra anao ny amin'ny teninao androany. Fa reko ny hafatra ao. Reko ny teninao androany. Ary tsapako efa nafanao tanteraka amin'ity androany. Tenenao amin'Andriamanitra zany androany. Ianao hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Vavainao ankehitriny tela zao hoe Jehova Tompo. Tena vonina hijora manomboka amin'ity androany izy.